Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faleminabatsika riavako malalatra ity sabotsy fa efatry ny volana desambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona. Jaona voalohany toko faharoa, Jaona voalohany toko faharoa andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Jaona voalohany toko faharoa andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa manana osotra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisian'ny lainga avy amin'ny marina. Iza ny mpandainga afa-tsy ilay nandahan'i Jesosy tsy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay mandaha ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra mandaha ny zanaka no tsy manana ny ray, koa izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Ray masino, manamasinina amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Fa ianareo kosa manana osotra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Fa ianareo kosa manana osotra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Miveriberina ao amin'ny teolojian'ny Jaona apôstôly, amin'ny soratro Jaona zany, ny mahazava-dehibe ny famonjena nataon'i Jesosy tao amin'ny hazofijaliana. Mahazava-dehibe ny hahatsiarovany olona, ny hinoan'ny olona fa iny Jesosy iny no Kristy, iny Jesosy nombona tao amin'ny hazofijaliana iny no ilay Mesia. Marina fa matanjaka be zany teolojia zany amin'ny Paoly sy ny epistily any Hebreo, fa amin'ny Jaona dia miivo misimisy kokoa amin'ilay Jesosy endrika isehon'ny fitiavan'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra fitiavana izay naniraka ilay Jesosy no nahavitany fihavanan'ny olombelona tamin'Andriamanitra. Misy vahaolana fampiasa ny testamenta vaovao mandrakariva ilay teny hoe hilasmos. Teny hoe hilasmos izay tamin'ny ankapobeny dikan'ny avy amin'ny teny Hebreo hoe kafara, izay tsy inona tsy akory fa karazana sorona izay natao mba ampitoniana ny fahatezerana. Izany hoe avy amin'ny teny hoe hilasomai, ny teny grika hoe hilaskomai, azafady, ny teny hoe hilaskomai izay nazona ny teny hoe hilasmos, dia toy ny hoe sorona natao mba ampitoniana lay fahatezeran'Andriamanitra. Ka Jesosy zany dia tsy hoe zanak'Andriamanitra ny rahana taty ambonin'ny tany hitsangatsangana sanatry ny vava, fa ny rahina taty ambonin'ny tany hampitony ny fahatezeran'Andriamanitra manoloana ny otan'ny olona. Andriamanitra tsy faly amin'ny ota, ka dia ny rahin'Andriamanitra ny zanany mba ho sorona hampitony lay fahatezerin'Andriamanitra ka tonga ny olombelona hiavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Io anjara toeran'i Jesosy izay ataontsika hoe mampitony ilay hilasmos ny epistily any Hebreo io toeran'i Jesosy izay nandrava ny hevitry ny fisarahana, io toeran'i Jesosy izay toy nampisaraka ilay hevitra masina, lay lamba nampisaraka ny hevitra sy ny hevitra masina ka nahafahan'ny olona ninditra tao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra io no ambaran'i Jaona ho maha-Mesia an'i Jesosy. Amin'ity volana ity tsika dia miresaka ny hoe fiandrianan'Andriamanitra, miresaka ny fahalehibiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra. Rehefa miresaka hoe fahalehibiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra tsika dia afaka mandray ohatra. Andeha ataontsika hoe misy zazakely anankiray eo, asa mba hatakarajika azy, asa atao hoe zaza enina taona, fito taona. Dia atao hoe misy olona matanjaka be anankiray eo, asa matanjaka salama, be sandry, be vatana. Ahoana no hanehoany lay atakaran'ilay zaza fa matanjaka be io
io olona io ohatra mety manao démonstration mampiseho hery be mihitsy le olona matanjaka, mibata fonjam-by izy, mibata latabatra izy, mampiseho ny heriny izy, mety ho mandaka zavatra izy de mienjera lay zavatra zay dia asehony am'lay zaza de zao na lay mpitazana de zao anaiky ny mpitazana raha matanjaka izy. Fa raha ohatra ka ataovy hoe latsaka ao anaty rano lay zaza, na latsaka ao anaty afo le olona, na latsaka ao anaty zava-doza le olona, ka iny avany mitsambikina le olona matanjaka de mibata lay olona ao anatin'lay afo na ao anatin'lay rano, am'izay fotoan'izay dia eo ny tena miariary ny mampatanjaka lay olona. Ary zay sary zay no aseho an'ilay teny hoe hilasmos, zany hoe Andriamanitra nampitony ny fahatezerany, fa izao ny herin'Andriamanitra de tsy hoe ny fiandrianan'Andriamanitra de tsy ny hoe hita eo amin'ny fahalehibeazan'ny asan'ny tanany ihany. Indray mantsika rehefa miteny hoe rehefa miresaka ny fahalehibeazan'Andriamanitra mpanao salama dia miresaka ny hoe lehibe ny tany, lehibe ny asan'Andriamanitra. Any amin'ny testamenta taloha de zay tokoa mazava ho azy, tsy dikevitra iny, Jesosy nampitsahatra ny tazo rivotra, Andriamanitra ny teny hoe misy mazava de nisy mazava, lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Fa zay ve ny tena zava-dehibe amin'ny tantaraina sy ohatra masina? Izay fanehoan-kerin'Andriamanitra zay ve ny tena zava-dehibe amin'ny fiandrianan'Andriamanitra? Tsy zay loatra. Fa le ohatra fandrony raha izy tsika, ny tena isehon'ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahalehibeazan'Andriamanitra de izy nanaiky nanetry teny ka namonjy ny olona. Ny fahalehibeazan'Andriamanitra zany tsy teo amin'ny fisehoan'ny heriny loatra no nanehoany azy. Nampiseho ny heriny Andriamanitra, tsy de ampiseho amintsika ny fahalehibeazany loatra izy, fa nampiseho ny heriny mba hananatsika fahatokina azy. Zay fotsiny ihany. Raha ohatra Andriamanitra ka nampisaraka ny ranomasina, raha ohatra Jesosy ka nampitsahatra ny tafio-drivotra, tsy nampiseho hery ho amin'ny fampisehoan-kery Jesosy, fa nampiseho hery mba hananatsika confiance, mba hananatsika fahatokinan'Andriamanitra. Fa ny tena isehon'ny fahalehibeazan'Andriamanitra de tao amin'ny fanetretenan'Andriamanitra. Teo amin'ny fanetretenan'Andriamanitra ka nanekeny aka ny endriky ny mpanompo, aka ny endriky olombelona. Zany hoe tao anatin'ny fanetretena, faneken'Andriamanitra ho ambany no niariarian'ny fiandrianan'Andriamanitra. Ary zay mihitsy ny teolojia Marka. Ozy Marka 10:10, tena zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Zany hoe eo amin'ny azo fijaliany Jesosy vao nitondrony Marka ho zanak'Andriamanitra. Any alohan'io teny rehetra io dia hoy Jesosy, aza miteneny, aza misema, aza manonona mihitsy nareo hoe zanak'Andriamanitra, hampangino ny vava, aza miteneny zany. Fa rehefa eo amin'ny azo fijaliana de hoy le fanekempon'olon'ilay kapiteny hoe tena zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Zany hoe amin'ny Marka zany de zao ny azo fijalian'ny Kristy ny tena maneho ny mahazanak'Andriamanitra azy. Raha tsorina eo no maneho ny fiandrianany mahazanak'Andriamanitra azy. Ary zay mihitsy no asehoan'ny epistily an'ny Hébreux, asehoan'ny testamenta vao manontolo mihitsy manao hoe ny fiandrianan'i Jesosy ange de zao miseho amin'ny alalan'ny tiavany ny mpanota. Ary zay lay voambolona resansika teo hoe ilaskomai, lay Andriamanitra nanaiky hampitony ny fahatezerany no ny amin'ny Jesosy zany. Saingy zao ary raha manaraka ny lojika an'izao ntsika de zao nasoratry Paoly koa aza rehefa tony Andriamanitra noho ny azo fijalian'ny Kristy zay nahatserovantsika famelan-keloka. Zany hoe rehefa nino isika satria amin'ny alalan'ny finoana re ihany, finoana irery ihany, mazava ny Romanina 2:2, amin'ny alalan'ny finoana rery ihany, Efesianina 2:2, amin'ny alalan'ny finoana rery ihany no hanamarinana antsika. Zany hoe maty Jesosy tao amin'ny azo fijaliana de nandray an'ilay fanamarinana isika, nandray le famelan-keloka isika, raha mino fa io maty eo amin'ny azo fijaliana io Jesosy. Raha mino isika fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka azahoantsika famelan-keloka, de zay no azahoantsika fanamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny tapany faharoa de zao ny fanamasinana. Amin'ny mouvement pentecôtiste nitranga ty ambadiky ny lehibe faharoa, ady lehibe faharoa dia na ny ady lehibe voalohany kory ary.
dia misy karazana ataontsika hoe pentecôtiste ao anatin'izany raha eto Madagasikara, reo mouvement évangélika sasatsasany tsy ny rehetra akory pentecôtiste ny assemblée de Dieu reto Madagasikara, zany hoe ireo zay miresaka momba ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Amin'izy ireo dia miseho amin'ny endrika anankiroa lay grâce dia ny voalohany lay fibebahana, ary ny faharoa dia lay fanamasinana. Lay fanamasinana io lay mifamatotra amin'ny batisa ny olon-dehibe, ary amin'ny alalan'io no ao aorian'io batisa io lay fanamasinana dia miteny amin'ny teny tsy fantatra. Amin'ny pentecôtiste tsy misy fanamasinana raha tsisy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Amintsika protestanta zay zokony kosa nanaraka ny fampianaran'ny Calvin na Martin Luther dia zao zavatra tsy misaraka mihitsy ny hoe fanamarinana amin'ny finoana sy fanamasinana. Samy asa ny fanamasinareo. Verenantsika ary ty teolojia ny Jaune ty. Hoy Jaune: fa ianareo kosa manana ny ositra avy amin'ilay masina. Zany hoe rehefa no amarinina tamin'ny finoana ianao, rehefa nandray ny famelan-keloka natonto Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana indray maky ianao, dia mandray lay osotra, mandray lay osotra. Mahafinaritra be ny zavan'ny Jaune azy, mandray lay ositra na hoe manana lay ositra, lay manana teny grika izay écho avoir, de ny hoe lasa manana ilay osotra, lay osotra zay krisma zany hoe manana osotra, ohatrany hoe manam-bola, ohatrany hoe mana-trano, ohatrany hoe manana fiarakodia, ohatrany hoe manana ordinateur, ohatrany hoe manana solomaso. Zany hoe lay osotra zany io de toy ny fananana mazava ho azy, toy ny objet, ary tsy hoe objet fa toy ny outil, toy ny fitaovana mihitsy ary zany io zay lazana lay osotra eo. Zany hoe amin'ny Jaune zany de zao rehefa no amarinina atao amin'ny finoana ianao, rehefa nino ny famelan-keloka nataon'ny tompo ianao de zao nomenanao lay osotra, natolotranao lay osotra. Zany hoe ho toy ny fitaovana ho ampiasainao lay osotra. Zay le hoe écho krisma, nomenanao lay osotra. Tsy ny teny Jaune hoe nosorana ianao, le teny hoe nosorana krion verbe teny hoe nosorana, tsy krion nampiasainy eo fa manana osotra. Jaune zany tsy ny teny manao hoe ka ianareo kosa de nosorana avy amin'ilay masina, tsy nosorana, tsy krion nampiasainy eo, na ko krion mitovy ihany, na ko mampiasa matoa teny hafa koa ny teny grika zany hoe nosorana. Alefo moa zany de manositra menaka manitra, tsy de fampiasa loatra amin'ny hoe osotra mpanjaka, fa lay krion na lay krion tena matetika fampiasa. De Jaune tsy ny teny hoe nosorana ianao, fozy manao hoe nomena osotra ianao, na notonorana osotra ianao, na manana lay osotra ianao. Ny dikan'le manana de zao milaza hoe raha ohatra mantsika ny hoe krion nampiasainy dia milaza hoe zavatra tsy afaka misaraka aminao tsony le osotra. Fa raha miteny hoe manana le osotra ianao de zao mety ho tsy ampiasainao le osotra, mety ho very le osotra. De zay mahatonga ny Jaune eto miteny hoe nomenanao anga io osotra io, ho ampiasainao osotra io. No inona no lay famelan-keloka, zany hoe iza moa zany io manana, iza no nitolorana io osotra io? Mpino ny vita batisa, ny kristianina rehetra no nitolorana ny osotra io, manana ny osotra io. Ary osotra io dia inona no aterany amin'ny ty andiny ty, be dehibe no aterany, fa am'izao mofinaina antsika zao, inona no aterak'ilay osotra ho Jaune? Ianareo isika menakavy vita batisa kristianina ao anatin'ny fiangonana, nomena zany osotra izany, nitolorana zany osotra zany, marana izany osotra izany isika. De inona no aterak'izany? Anankiroa. Voalohany de zao Jaune, mahafantatra ny zavatra rehetra ianareo, lasa mahafantatra ny zavatra rehetra ianareo. Zava-dehibe le teny hoe mahafantatra ny zavatra rehetra, eido le mahafantatra, eido zany hoe milaza ny teny hoe eido dia mijery tsara, maka ambony maka ambany, mamakafaka. Zany hoe lay osotra nomenantsika io de toy ny fitaovana mahatonga atsika afaka mandanjalanja, afaka mamakafaka, maka ambony maka ambany, mijery ny zavatra, mijery ny fitrangan-javatra amin'ny lafiny manontolo. Zay le teny hoe eido, mampiasa maso
ka mijery mamakafaka mijery ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Zany hoe zany olona manana osotra zany kristianina zany de zao olona manana discernement, olona mahay manavaka tsara, olona men'Andriamanitra fahazavantsaina, afaka andanjalanja, aka ambony na aka ambany, mamakafaka ny fitrangan-javatra. Olona tsy olona miteniteny foana, tsy olona sanatry manao zavatra tsy mety, fa olona zay le osotra ao anomenan'le olona de mahatonga ny mpino, le osotra ny menany mpino de mahatonga azy ho mahay mamanta-javatra, mahafantatra. Ary teneniny Jaona reto hoe ny marina. Zange mitenenareo Jaona tsy mahafantatra ny marina nareo, fa fantatrareo le marina no anto itenenako aminareo. Ny kristianina avako malala de olona mahafantatra ny marina. Le maky Jesosy nanontaniany Pilato, hono a Jesosy, inona le marina? Le marina nametrahan'ny Pilato fanontaniana io au singulier, tsy marina be dehibe akory izy io. Tsika efa miteny manao hoe ny mampiavaka ny romanina zay polythéiste tamin'ny ataontsika hoe ny jiosy izay monotéiste, de ninona teo amin'ny lafiny antsoina hoe marina. Amin'ny polythéiste zany hoe am'ireo olona mivavaka amin'Andriamanitra maro de au pluriel la marina, be dehibe ny marina. Marina zany de tsy tokana fa maromaro na azo amboamboarina, fa am'izay olona ny volavolaina tamin'ny fivavahana monotéiste dia mazava be tokana ny marina, iray ihany ny marina. Ary zay no mahatonga ny hoe io siansa io ange, io siansa ny roborobo nandritran'ny io siansa zay ampifanoherin'ny olona amin'ny fivavahana io ange, ny lafiky ny finoana ataontsika hoe ny judéo-chrétienne nanteraka azy. Ny siansa ange de resy lahatra fa ny marina de tokany, indrindra ny mathématique de milaza de rehefa x égale 2 de x égale 2, tsy mety hoe x égale 2 sady x égale 35. Dia rehefa tokana ny marina de tokana ny marina. Izany tokana ny marina zany dia ataontsika hoe avy ao anatin'ny toetsaina monothéiste zay tao anatin'ny toetsainan'ny judéo-chrétienne, ny fivavahana kristianina. Zay tsy zay loatra akory amin'ny fivavahana hafa. Fivavahana raha polythéiste izy, mino Andriamanitra maro izy de zao samy manana ny marina ne. Samy manana ny marina ny raha any Inde ianao dia samy manana ny marina nireo fivavahana maro samy hafa ireo. Ny fivavahana kristianina dia nitezainy Jesosy hoe tokana ny marina. Aoka ny teninao eny de eny, satria tokana ny marina. Aoka ny teninao tsia de tsia. Izay toetsaina izay izy nahatonga ny Pilato gaga tamin'ny Jesosy manao hoe fa inona le marina? Pilato eo tsy de le maha Pilato azy loatra, fa Pilato de le izao tontolo zao, lay fahalalana rehetra, ny hery rehetra, reny mametra-panontaniana an' Jesosy Aman'Andriamanitra azy hoe lazao anay le marina, fa tsy manana ny marina zahay, tsy mahafantatra ny marina zahay. De eto Jaona manazava amintsika manao hoe zany kristianina zany zany de zao mahafantatra ny marina zany, satria manana lay osotra avy amin'Andriamanitra ny kristianina. Ravako malala, indraindray dia adin'ny kristianina izay fahazavantsaina izay, hoe enao ange ny fanasiny tany, enao ange ny fahazavan'izao tontolo zao, enao ny mampianatra an'izao tontolo zao, atao hoe marina. Fa ny faharoa de zao, nateraky osoko io koa Jaona de zao mahatonga anao mahatsiaro hoe ray Andriamanitra, zay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny ray. Tsy tokony adinoina ry havako malala, fa mahatonga antsika afaka miantso an'Andriamanitra hoe ray, na tenenin'ny Jiosy hoe Abba, na tenenitsika hoe Père, de zao noho ny amin' Jesosy. Aza adinoina fa ny fivavahana jiosy tsy nampiasa ny teny mihitsy hoe Andriamanitra ray. Tsy zany mihitsy, tompo ny fiteniny, mahalana izy no teny hoe ray, fa ny tena fampiasany de zao tompo, Andriamanitra na Yahvé na Jehova, fa tsy nampiasa ny teny hoe ray mihitsy izy. Aty amin'ny 10e siècle aty aorianan'ny Kristy ianao vao mahita manomboka soratra jiosy be dehibe mampiasa ny teny hoe Abba na Père. Fa alohan'ny 10e siècle, zany hoe alohan'ny taonjato fahafolo am'ty taontsika zao, tsy mampiasa an'izany loatra ny jiosy. Fa ny kristianina kosa de nampianarin'i Jesosy hatrany am-piandohana hoe rehefa mivavaka ianareo de ataovy hoe rainay zay any an-danitra.
Itsika mantsy efa nitezainy ny vavahana kristiana, tezainy Jesosy hoe Andriamanitra de ray, fa vaovao be nge zany. Vaovao be zany amin'ny fivavahana ety ambany masoandro. Hoe ny Andriamanitra ivavahanao de rainao, vaovao be mihitsy zany. Tsy zavatra tsy nahafantatra an'izany ny Grika, tsy nahafantatra an'izany ny Jiosy, tsy nahafantatra an'izany ny Egyptiana, fa ny fivavahana kristiana no ny voalohany raha misy nakatahaka an'izany zavatra hafa. Fa ny vavahana kristiana Jesosy nampianana antsika hoe io ivavahanareo io de zao ray io, rainareo io. Ary asa takatry ny kristiana zany ataontsika hoe izany dimension, izany lafin-javatra maneho ny hoe tena rainao lay Andriamanitra. Amin'ny toko fahatelo de jereo Jaune, toadiny voalohany io Jaune, manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray atsika de ny antsony atsika hoe zanak'Andriamanitra. Ay lay osotra zay tenenin'ny Jaune io, lay krisma dia mahatonga atsika mahatsiaro hoe zanak'Andriamanitra isika. Lay osotra, lay osotra avy amin'ny fanahy masina mazava ho azy, ny fanahy masina io osotro io, fa tsy hoe zavatra fa tsy hoe menaka nalaina taritary ndraiky io, fa lay fanahy masina io osotro. Lay fanahy masin'Andriamanitra no io no nahatonga atsika manana io osotro io, fa tsy hoe rano tarina, natsoboka tarina, nosorana menaka tsy zay le osotra, fa lay fanahin'Andriamanitra, lay fanahy masin'Andriamanitra izay nomena atsika tamin'ny alalan'ny batisa, io no mahatonga atsika mahatsiaro hoe zanak'Andriamanitra. Romanina toko fahavalo. Ny fanahy de miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Romanina toko fahavalo. Raha zanaka de mpiray lova amin'ny Kristy. Ny osotra ty anatintsika, lay fanahy masina ty anatintsika, tsy mampahafantatra atsika ny marina ihany, fa mahatonga atsika mahazo antoka hoe zanak'Andriamanitra ianao. Ary raha zanak'Andriamanitra ianao, fantatra ve ny dikany teny hoe zanaka? Na dia hoy Jesosy ao amin'ny fanoharana, ao amin'ny Matteo toko fahafito manao hoe nareo na de ratsy aza, mahalala ny mezavatsy ho an'ny zanakareo, tsy mainka avefa Andriamanitra. Iza ny olona angatahany zanany mofoka amin'ny hazo vato? Iza no angatahany hazan-drano ka amin'ny hazo menarana ho Jesosy? Raim-pianakaviana iza no anao an'izany. Ka nareo aza raha tsy fanahy tsy manao an'izany, maika fa Andriamanitra. Zany hoe lay Andriamanitra zay ao anatinao, lay fanahy masina zay ao anatinao de mampahazo antoka anao fa zanak'Andriamanitra ianao. De afaka mamakivaky ny taona vaovao ianao. Zany hafatra anankiroa zany no tiany ny tompo takatra hoe manana lay osotra ao amin'ny Kristy ianao, no ny asan'ny fanahy masina, no lay famelan-kelo ka ninonao sy noraisinao ndray maka-monja tamin'ny finoanany Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anao, no lay fanetretenany Jesosy ka nisehony ny fiandrianany ka ninonao de tonga nandray lay famelan-kelo ka sa lay osotry Kristy ianao amin'ny alalan'ny fanahy iny, de mahatonga anao aninona makivaky ity taona ity? Mahatonga anao mahatsiaro ho manana fahendrena, endry, mahay mitondra tena tsara, zay le hoe marina, mahay mitondra tena tsara. Hoy Jesosy manao hoe raha endry ianao rehefa mora tahaka ny voromailala ary fety tsy tahaka ny menarana. Zany hoe mamakivaky ity taona ity anao de zao endre tahaka ny menarana. Dikany hoe endre de zao maiza maka ambony maka ambany, ary aoka ho mora tahaka ny voromailala. Izay toetra anankiroa zay de tiany tompo anananao amin'ny fiainana mamakivaky izao taona izao, mba hiendry tahaka ny menarana, ary mba fetsy mampiasa saina, mba maranitra, ary koa nefa mba mora tahaka ny voromailala, aza de masika sy manaikitra tahaka ny menarana, fa zao mba mora tahaka ny voromailala. Tsy mora amin'ny manana an'izany, fa ny tompo de manome toky anao, no lay osotra anananao io, no lay fanahy masina ao anatinao io de anananao zany. Zavatra mandeha ho azy aminao zany, satria manana ny fanahiny tompo ianao. Ary ny faharoa de zao, nomeny ny tompo anao ny fanahiny de ataony mahazo antoka ianao fa zanak'Andriamanitra. Ka namorana ny sarotra lalovanao, zanak'Andriamanitra ianao. Namorana ny sarotra sehitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Tompo anay hitantana anao ary ahatserovanao fa tiany Jesosy ianao, tsy ahafoina saraka anao ane Jesosy, ary matoky azy fa zanak'Andriamanitra ianao. Tsy anary ianao izy. Ny zavatra rehetra ataon'ny tompo miara miasa soanao. Apetrao amin'ny ary ny fanahinany debideby ity taona ity,
fa hitantana anao izy, anomenao fahazavan-tsaina izy, anomenao fahendrena izy, ampahafantatra anao ny lalana marina tokony andehanana izy, satria efa no hamarinina, no hamasinina ary nomeny anao ny fanahiny ahatsiarovanao fa zanany ianao. Vavaksika tompo amin'izao anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka ahatsiarovanay fa efa navelanao eloka izahay, efa nodiovinao, nosasanao, no avojinao ka tonga olom-baovao, dia ampitoerinao ty anatinay ny fanahinao, ny osotry ny fanahinao masina, aizanay mitondra tena tsara, ahafahanay mamantatra ny tsara tokony atao, ahafahanay manana herim-panahy koa anao zany tsara zany. Tahio tompo ny taona vaovaonay, tahio ny asanay, misaotra ny amin'ity herinandro voalohany sahady amin'ny taona vaovao ty mifarana, misaotra tompo fa tianay ianao ary mahatsiaro zahay fa zanakao, arovanao, tahinao, de ataovy aminay mandrakariva ny fahatsiarovana fa na inona ampandalovinao ny fiainanay de nataonao mpandresy zahay. Vaovao ny taona, tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina zay ahatsiaro fa manana ny osotra ao de ny fanahinao masina ka nataonao andresy eny manoatra noho ny mpandresy aza amin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Mitahianay tompo tsara amin'ny anaran'i Jean Kristy mpamonjy. Amen.